Ny fampiavana-pirenena izay isan'ny nomarean'ny filoham-pirenena Erajonary Mampianina tao anatin'ny kabariny nandritra ny fandraisam-pitenenany teo anatrehan'ny firenena mikambana ny tokony imasoana amin'izao fotoana izao raha ny fanazavana nentin'ny Dr Joseph Randriamiarsoa tokony atao lahara-pamehan' izany ho hiatran'ny fanazavana. Tsy tokony hijanona ho resaka fotsiny fantanterahana ny fampiavana-pirenena, hoy ny Dr Joseph Randriamiarsoa minisitra teo aloha. Araka ny fanazavana nentin'ity mpano politika ity dia vokatry ny fahadisoana natao tao anatin'ny dingana fivoahana amin'ny krizy ny zava-misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao izay mihasarotra, ary lalana ahafahana manarina ny lesoka rehetra ny fisian'ny fampiavana-pirenena izay tokony hazava ny fomba natanterahana azy. Ilaina tokoa io ary naverimberina izy io. Izany tokony atao anefa dia hoe tanterahana rehetra ary tiana programa mazava fa tsy tenenina fotsiny. Satria ny fiainam-pirenena fotoana izao dia sarotra ary mihasarotra. Tsy dia azo mena sy loatra ny filohan'ny repoblika amin'ny zava-misy. Satria ny zahan-tamitranga amin'izao fotoana izao dia vokatry ny processus nataontsika hatramin'izay ny fiverena anatin'ny ordre constitutionnel be dia be ny zavatra diso. Satria zavatra misy amin'izao fotoana izao dia vokatry ny fifidianantsika reny lalam-panorenana izay tsy nekeny maro, tsy nekeny na ny politika na ny communauté internationale miangy amin'iny daholo zany izao fahasalana amin'izao fotoana izao, mbola anampiny reny fifidianana izay nalairana ihany fomba nanaovan'ny CES azy. Misy candidat lehibe goavana be teto amin'ny firenena tsy navelana anjara. Izany dia mampandringa ny fototra ny fahefana ananan'ny filoha repoblika ka rehefa sato eto zany raha satany amin'ny siny filoha repoblika tsy tena izy teo raha zavatra misy amin'izao fotoana izao sy zavatra miaina amin'ny firenena ny zavatra natongavana amin'ny toerana izao dia ho sarotra tokoa mijery tapan'ny firenena. Izay no antony mahasara ary tokony hanaretsika ny fampiavana-pirenena handaminana na hanasarana ny dinana izay efa vita. Vitasika ny présidentielle, vitasika ny législative, mana président politique izao nefa ny finitra nahatongavana amin'iny engana hatreto aloha dia tsy marina loatra, tsy maripolitra loatra ka ny resaka fampiavana-pirenena sy fampandiniana io no heverina hoe ahafahana manasara ny dinana efa vita. Dr Joseph Randriamiarsoa izay mihevitra fa ilaina ny fihetsoan'ny filoham-pirenena ny hery politika rehetra. Ilaina ihany koa ny fanamboarana ny gouvernemanta izay tokony hamaritra mazava ny soro-dalana entina hanarenana ny firenena.